Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika hery indray amin'ity tontolo andro maraina ity dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko 5:10 izay vakintsika amin'ny anarany Jesosy manao hoe: tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo, ary mba hareta ny vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako, na inona na inona. Amen. Ivavaka isika ry havako. Saotra anao izay Jesosy, makasitraka indrindra noho ny amin'izao maraina vaovao izao. Tsaroanay tokoa fa tana mahery nombany Jehovah anay, nandritry ny alina mangina izay aliko ny fahafatesana iny. Fa ankehitriny koa dia tsy vita ny nombanao izahay, fa navoaka anao tamin'izao maraina feno fitahiana mahatretrika izao. Ary mafisinao fa ny lalana rehetra ny diavinay dia ianao no nanendry izany, ary ianao no nifidy anay, ary nanendry anay amin'izay ataonay rehetrarehetra, mba hisehoan'ny voninahitrao ao amin'ny asanay sy eo amin'izay ataonay ka handraisanay vokatra izany rehetrarehetra izany. Misaotra anao fa mbola manome toky ianao androany hoe izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany na inona na inona. Tazomy mandrakariva izay eo akaikinao fa tsy mahatana anao, ary aoka ny lalana rehetra alehanay dia any amin'izay tendrenao sy fidinao, ka dia izahay anjohizohy hatrany avy ato aoriananao. Anao ny tera sy ny hajarin'ny voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy. Amen.